Mifampipanga ho mpandainga ny mpisolo vavany Rajonar Mampiana sy Jean-Louis Robinson ifanoloanana ankehitriny ny fampitana ny vokatra sy ny lisam-pifidianana. Mbola mitsitataika ny vola miditra anivon'ny fer avy amin'ny mpandrarano solika manodidina ny 5,7 avitrisa ariary no voaefa ho an'ny taona 2024 raha toa ka 7,7 avitrisa ariary no nandrasan'ny ministeran'ny asa vaventy tamin'ny fer. Ny Ramevanitsimba Zaza efa mahazaka toetrandro tsara hoy ny tompona andraikitra na efa misy azany maty efa miverina ho 10 indray nisan'izy ireo. Isan'ny mahasarika ireo mpitsidika 300 isan'andro any toerana izany. Justin Bieber, Rihanna, Taylor Swift, One Direction ary Psy miavaka amin'ny zava-bitany sy ny tantarany ireto vedety fahiny ireto. Mpanakanto anisan'ireo nahazo ny Guinness des Records 7,4 arivo izay entina aminao androany ny Antsipriana avy hatrany. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no anolorana anao izao fampalalam-baovao izao manasanao ampanajana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fampalalam-baovao ary ny vaovao politika avy hatrany. Lainga no nafafin'ny mpisolo vava ny candidat Jean-Louis Robinson raha nanao tatitra sy nitava tampanao gazety omaly taorian'ny fampitahana ny lisitry ny mpifidy teny amin'ny CES ho ny mpisolo vava ny candidat Rajonar Mampiana. Ho an'ny mpisolo vava ny candidat Robinson izay nanambara fa tsy araka ny tokony ho izy ny fampitahana izay natao tetsy amin'ny CES ny andron'ny omaly. Fa nadidiny iarahany amin'ny mpanao gazety Tovy Rakotondravony. Tsy netiny resaka mikasika ny vaovao na be resaka ankehitriny ny mpisolo vava ny candidat Rajonar Mampiana dia ny fanendrena Prime Ministre izany. Avy hatrany dia ny filazana ny laingana ataon'ny mpisolo vava ny candidat Jean-Louis Robinson nandritra ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety omaly no ambeten'izy ireo. Ho azy ireo dia nizotra amin'ny antsakany sy andava ny fampitana ny lisam-pifidianana ary ny mpisolo vava ny ankolafy Ravalomanana dia tsy nanana porofo mihitsy tamin'ireo fitoriana izay napetrany. Diso no niteneniny etsy amin'ny an'ny akilany satria ninetsona an'ny rotota teny amin'ny CES. Izay no nangatahany hoe tsy rariny izany satria nosazina hono zany ny candidat Jean-Louis Robinson fa nanalana vato 90 000 dia noho izany dia mangataka izy ny confronté n'izay information zay d'une part dia hoe ny annulation d'autre part an'le valim-pifidianana amin'ireo district reo zany. Nantanin'ny CES koa hoe mba hameo anay re tompoko ny source anareo nahitanareo an'izany hoe niena 90 000 zany le liste reo dia izay moa tsy nisy valiny avy any amin'ny andaniny izay fanontaniany CES zay fa ny zavatra nyteneniny dia hoe fraude. Ary ny fanazavana no entin'ny mpisolo vava ny candidat Jean-Louis Robinson dia tsy nandeha araka ny tokony ho izy ny fampitahana natao tetsy amin'ny CES omaly taoriany ny fitoriana napetraka izy ireo. Takiny reto farany raha ny fanazavana ny ampitahana ny lisitra amin'ny Antsipriana izay tsy izay no nitranga teny amin'ny CES hoy izy ireo. Noho izany dia takin'izy ireo aloha ny anemorona ny valim-pifidianana noho ny mbola tsy fisiny ny mangarahara amin'ny fitoriana izay napetraka ny avy amin'ny ankolafy Ravalomanana sy ny Dr Robinson. Noho izany antony ihany koa akanisan'izy ireo atsy Afrika Atsimo iresaka amin'ny SADC. Ny zavatra nitranga tao anatin'ireo distrika voatonona teo dia novaina ny isan'ny olona nifidy. Tsy novaina fotsiny le izy fa nisy olona nalana izay nifidy première tamin'ny fihodinana voalohany tsy afaka nifidy intsony fihodinana faharoa. Ny teny hoe tsy mety angambany zao fa tsy matateraka ary tsy afaka miasa araka ny tokony ho izy ny CES ankehitriny. Nangataka tamin'ny CES zay hoe tsy maintsy mamoaka didy izy amin'ny zoma ho avy izao. Fa nangatanay tamin'ny CES fotsiny raha mamoaka didy ihany izy dia azony atao tsara mihitsy tsy mamoaka didy ny momba ny fifidianana fa mamoaka kosa didy manome baiko hoe alefaso indray ny tena liste électorale ary ampitoviana hoe iza nifidy iza tsy nifidy. Hatreto dia tsy mety voaporofo marina ny zava-mitranga nandritra ny fifidianana. Ny an'ny CES izay porofo mazava no tena taken'izy ireo mba hoentina namarinana ny zava-mitranga marina ahafahana mandray ny fepetra sy ny sazy mifandraika amin'izay tsy fanarahan-dalàna izay. Ankilan'ireo candidat rotota izay mbola samy tsy misy manaiky ny zava-misy marina izay mbola tsy misy sainy milaza ihany koa. Fa mbola makasika izay tontolon'ny politika izay hatrany
tsy voaresaka intsony eo amin'ny tontolon'ny fitantanana ny firenena ireo manampahaizana na ihany koa teknisiana ho ny fikambanan'ireo manampahaizana ny tanora fa tsy atsimo-atsinanana zary lasa fizarana seza ho an'ny lafin'ny politika no tena re ombeniombeny indrindra ny mikasika ny fanendrena prime ministre efa latsaka ankaterenany sosialim-bahoaka ho ireto tanora manam-panaizana ireto ary sarotra ny fanarenana izany ka tokony handray andraiky ny tsirairay fanadedina matsapa izahay fa latsaka lalina anatin'ny lavaka ny toe-karena sy ny sosialim-bahoaka ka tsy ho vita mora ny fanarenana izany mihevitra izahay anefa fa tsy vitan'olona na tokony olona vitsivitsy fotsiny izany ka noho izany dia tsara raha ifanomezan-tanana sy araha misalahy tsy tokony hijerena firena politika na fiaviana na finoana na koa ny mahalahy sy mahavavy ny fanarenana firenena fa kosa tokony hiantsoana ireo izay hita fa manana fahaiza-manao ny traikefa indrindra fa ny fahavitriana mba azahoana fahombiazana lafi ny politika hatrany miazakazaka any amin'ireo troika sy ny sadek ary ny vondrana afrikanina indray ny eo anivon'ny ankolafy ravalomanana sy ny candidat Jean-Louis Robinson ny aya momba ny ataon'izy ireo fa fikirakrain'ny CES sy ny senitany fifidianana no antonyizany kendrindrizy ireo ho porofina ihany koa ny osika sy ny alatra nitranga tamin'ny fifidianana ny faharoapolo ny volana desambra farany teo nambaran'ireto lohandohanmpisorona ao amin'ny ankolafy ravalomanana ary fa takian'izy ireo ihany koa ny hanemorana ny famohanana ny voka-pifidianana amin'ny zoma ho avy izao noho ny fangalaram-bato miopapana izay niseho tamin'ny fifidianana eraky ny Madagasikara dia nangataka fionana tamin'ny SADC, ny Troika sy ny Union africaine izahay satria nekeny SADC, ny Troika sy ny Union africaine io fangataham-pionana io dia andeha anazava ny zavatra niseho teto ny président Robinson araky ny nazay ny avokanay teo ny amin'ny mampiahialy ataon'le CES tena mampiahia satria raha ohatra ka tokony misy tokony mba nijereny tsara ny fangatanay dia hoe sokafo fotsiny reo sachet misy an'ireo bulletin de vote reo dia isana le izy tsy mandany fotoana firy akory dia tsy ohatrany tsy mahafapo le valiny ataon'le cour électoral spécial andika lasa nangataka fionana tamin'ny SADC sy Troika sy Union africaine zany candidat Jean-Louis Robinson vavao momba ny fahasalamana kosa indray fantatra tamin'ity androany ity fa saika miazona ireo mpitsabo ao amin'ny iasa avokoa ireo hôpitaly eto amin'ity herinandro maromaro ity eto andrenivohitra antony izany raha ny fanadidina natao sy ny fanazavan'ny mpitsabo maro sendranay ny aya aminy hoe sao sanatria misy korotana amin'ny faran'ny herinandro io noho ny antony politika milaza ny omalina trano kosa ireo tompony andraikitry ny filaminana izay nanontanianay na dia tsy misy azy ny tranga tena atahorana raha ny fanazavana azo ihany vao politika kosa indray andahoan'ny Madagasikara rehefa niasa teto Madagasikara ny masevoan'ny COI Andriamatoa Claude Morel nametraka ny antota-taratasy ofisialy manambara izany ny tena io maraina io tao amin'ny ministera ny naraham-bahiny malagasy etsy anosy nasandratra ho chevalier de l'ordre national ity masevo ity nandritra izany fotoana izany nitondra ny fomba fijeriny izy makasika ny rivotra politika sy ny fomba niainany teto amintsika fanadedina mbô namako malagasy no nahatonga ino anio famadiana ny petsy politika io ka ny firosona ho any amin'ny fananganana indray ny firenena sy ny fanjakana ary ny toe-karena ary vonina izay an'olo-tanana amin'izany mino ihany koa aho fa i Madagasikara dia vonina mba hiaraka androso amin'ireo firenena efatra mpikambana ao amin'ny COI ary izany no faniritsika satria manana ny enti-manana rehetra ianareo amin'izany irina ihany koa mba ho firenena mpandraharaha i Madagasikara ny tena nanamarika teto Madagasikara dia ny firahalahian'ny mpiaramonina ny fomba fandraisana mahafapo ny finamanana tsara izay ananako miaraka amin'ny governemanta sy ny andrim-panjakana miala ny Madagasikara ao anatin'ny fahafampo tanteraka aho na dia kely aza ny anjara biriky mentiko sy nentin'ny COI mba hivoahana amin'ny krizy ka ho tonga amin'izao dingana misy antsika ankehitriny izao maresaka politika hatrany no anoizantsika izao fampahalalam-baovao izao
mbola ny senita ihany no ikarakara ny fifidianana ho an'ny taona 2024 raha ny voalazany lalàna ny feny senita. Tsy maintsy izy kosa nefa ny fivoahan'ny anaran'ny rafitra no isika tsy ao anatin'ny teteza mita intsony amin'ny fotoana anaovana ny fifidianana be mitanàna. Fanadidiny iarahana amin'ity manao gazety Tovy Rakotondravony. Sy voafaritra mazava anatin'ny lalàna amin'ny feny senita ny vanim-potoana ataperan'ny asa sahan'izy ireo. Raha ny fanazavana azo alohatreto nomen'ny filoha Voameramaly tena amin'ny sanana fifidianana dia ny filoha vaovao-voafidy no afaka mamoaka didy mamarina ny asa sahan'ny senita. Raha ny voalaza anatin'ny didy mifeny senita nefa dia voalaza mazava fa fifidianana telo no sahan'izy ireo dia ny fifidianana filoham-pirenena, ny fifidianana solombavambahoaka ary ny fifidianana bentanàna. Eto indray dia mifanohitra ny didy mifeny senita satria dia voalaza ny lalàna ny fiazy ireo fa mandritra ny teteza mita ihany misy izy ireo sy ikarakarany fifidianana. Araka ny fantatra dia efa azo filoha vaovao i Madagasikara ao arian'ny fanamarana izay ho avoakan'ny CES amin'ny faran'ny herinandro ity. Raha ny voalaza ny didy mpitondrana amin'ny anjin'ny fahadimy dia milaza fa vondrana tsy miankana trano no misanona ny fifidianana. Midika izany fa mbola ny senita no ikarakara ny fifidianana saingy hipetraka amin'ny fanontaniana hoe mbola mipikambana amin'izao fotoana izao ihany ve no anatiny sa isan'ny fanovana ny anaran'ilay rafitra ho senita. Raha ny fanazavana izay nomen'ny ministra ny vola sy ny teti-bola dia efa voafaritra anatin'ny teti-bola 2024 ny fikarakarana ny fifidianana ary anisan'izany ny fifidianana be mitanàna ka tsy voatery andro ny vola avy any ivelany isika izany hoe ny PASEM izay manohana ny senita. Lafiny ekonomika kosa indray. Lalana mirefy 900 sy 700 sy R1 kilometatra no nokojakozaina tamin'ny taona 2024 iny araka ny fanazavana voaray avy amin'ny ministeran'ny asa vaventy. Izay no nazahoana ny famatsimbola tamin'ny teti-bola ho an'ny fikojakozana ny lalana na ny fer. Amin'izao fotoana izao moa ny vola tokony narotsaky ny mpandrarahany solika tamin'ny taona 2024 no ampiasain'ny fer ny manamahefa momba ny lalàna eto Madagasikara na ny ARM ary ny ministeran'ny asa vaventy amin'ny fanamboaran-dalana. Fanadidiny Hilda Sinjo. Tany Mahajanga no nanaovana ny asa betsaka indrindra tamin'ny taona 2024 iny teo amin'ny sehatry ny fikojakojana ny lalana mirefy 720 sy 440 faingo aotra 270 kilometatra no nanaovana fikojakojana. Ny tany Antsiranana nahitana asa hatramin'ny 720 sy 700 faingo 770 kilometatra kosa no kely indrindra. Raha ny fanazavana avy amin'ny ministeran'ny asa vaventy, ny lalam-pirenena rehetra eran'ny Madagasikara no hanaovana ny fikojakojana amin'ny alalan'ny vola arotsaky ny mpandraharaha amin'ny solika ao amin'ny kitapom-bola ny fer. Ny lalam-pirenena rehetra zany dia andreketa ny ministera daholo. Zany hoe ny alava ny lalana zany tsy tokony hoe iova zany amin'ny ankapobeny. Fa ireo karazana asa atao no miova zany arakaraky ny mitomanana eo am-pelantanana. Iarahana malala moa zany fa misy ny tsy fahampiam-bola teo fa izay no ilaina ny teknisianina hiezaka hampiasa ny fahaizany manao, ny fahalalany sy ny mitomanana eo am-pelantanana. Mitotalo 900 sy 700 sy R1 kilometatra, izany hoe latsaky ny ampahefatry ny lalana eto Madagasikara no nahazo fikarakarana tamin'ny taona lasa iny. Anton'izany, ny tsy fahampin'ny vola nampiasaina izay nambarany teo anivon'ny fer fa hampatelo ny vola tokony hiasa no miditra raha ho an'ny taona lasa. Le retard dia mihodina ataontsika hoe any amin'ny tena 300 isan-jaton'ny kapasité amin'ny fer ny fer. Raha ny termana volume monétaire zany na portefeuille na marché no resantsika amin'izao fotoana izao. Araka ny fanazavana avy any anivon'ny fer hatrany noho ny olana eo amin'ny fandrotsahana ny tamberim-bidy ho an'ny fampiasana ny lalana izay tokony andoavan'ny mpandraharaha amin'ny sehatry ny solika vola manodidina ny 720 sy 770 tapitrisa ariary tamin'ny taona 2024 izay tokony ampiasaina ny taona 2024 dia miena ny fahafahana manao asa. Arakaraka ny vola miditra misy arak'izany no andaminana ireo asa maika mila atao. Ministera zany ny ekipa zany dia manatanteraka ny asa arak'izay vola azony eo am-pelantanana. Manana teknisianina maro ingénieur zany paritaka manerana ny Madagasikara. Ireo zany mahita hoe tia milahara-pahamehana tokoa tokony atao azahoana miraikitra ny fanatsarana ny lalana mba tsy hasimba azy vetivety. Io zany miala avy zareo any atoerana any amin'ny faritany faritra dia ireo ekipany koa any amin'ny autoritaire de Madagasikara. Ireo zany mandefa azy avaty dia zay no manao ny fitonjarana ny vola izay misy
azonay avy any amin'ny fond entretien ity. Mbola mitsitaitaka ny vola miditra eo anivon'ny fer avy amin'ny mpandraharahan'ny solika. Manodidina ny 5.7 lavitrisa ariary ny voaefa ho an'ny taona 2024 raha toa ka 7.7 lavitrisa ariary no nandrasan'ny ministeran'ny asa vaventy tamin'ny fer. Hatramin'izao anefa mbola misy tsy voaloha ny tamberim-bidy tokony naloha hatramin'ny taona 2024. Fa mbola hijanona eo amin'izay tontolon'ny ekônômia kosa izay isika tsy mitsahatra ny midina ny sandan'ny vola ariary tao anatin'ny 3 taona farany izay ho amin'ity androany ity tafakatra hatramin'ny 2.20 sy 3 alina ny euro iray. Tsy mifanaraka amin'izany anefa ny fanondranana izay saika nahitana fiakarana amin'ny vokatra rehetra eto Madagasikara. Fanazavana entin'ny mpanao gazety Ilta Sinjo. Androany 2.20 sy 3 faingo 20 ariary ny euro iray raha ny taremarika navoaka ny Banky Foiben'ny Madagasikara. Miambidy hatrany ny vola malagasy eo anatrehandreo vola vahiny toy ny euro tato anatin'ny 3 taona farany. Tamin'ny herintaona toy izao 5.7 sy 2 faingo 3.50 ariary no nanakalozana ny euro iray ary 5.7 sy 2 ariary faingo 20 izany ny 20 janoary 20 sy 2. Tao anatin'izay vanim-potoana izay anefa niakatra ny fanondranan'ny Madagasikara ireo vokatra avy amin'ny fambolena. Ho an'ny taona 20 sy 2 napiditra 7.5 tapitrisa DTS sanda ifanakalozana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny vokatra kafe maitso. Tafakatra 4.5 tapitrisa DTS izany ho an'ny taona 13 sy 2. Nampiakatra avy ny fanondranana ihany koa ny lavanila ho an'ny taona 13 sy 2 izay nahatratra 2 taona raha toka 110 taona izany ho an'ny taona teo aloha. Izay nampiditra 8.7 tapitrisa DTS ho an'ny Madagasikara raha toka 13.7 tapitrisa DTS izany ho an'ny taona 20 sy 2. Ny vokatra jirofo sy ny kakao kosa no nahitana fienana ny fanondranana azy tamin'ny taona 13 sy 2 raha oharina tamin'ny taona 20 sy 2. Ho an'ny jirofo tafidina hatramin'ny 7.3 tapitrisa DTS ny vola nampijiriny raha toka 5.20 tapitrisa DTS izany ho an'ny taona 20 sy 2. Tsy nivokatra ny fambolena fanondrana ihany anefa no niarindota tao anatin'ny 2 taona farany. Napiditra vola betsaka ihany koa ny sehatra ny fitrandrahana ny arenan-kibon'ny tany. Namoaka nikel 904 taona ny Madagasikara tamin'ny taona 13 sy 2 lasiny raha toka 504 taona no naondrana tamin'ny taona 20 sy 2. Nampiditra vola 7.70 sy 200 tapitrisa DTS ho an'ny kitapom-bolatsika raha toka 50 tapitrisa DTS no nampijiry no an'ny taona 20 sy 2. Nahitana fiakarana ihany koa ny fanondranana ny cobalt. 7.3 tapitrisa DTS ny vola nampijiriny ny taona 13 sy 2 raha toka 4.5 tapitrisa DTS zany ho an'ny taona 20 sy 2. Tsy mampifandanja ny mizana ny fifanakalozana iraisam-pirenena nefa ny fiakaran'ny entana naondrantsika ireo no ny fiakaran'ny fanafarana indrindra ireo entana fihinana sy fampiasa andavanandro. Vokatr'izany matiantoka hatrany ny mizanam-barotra Madagasikara tato anatin'ny 10 taona ary ho an'ny taona 20 sy 2 tafakatra hatramin'ny 13.7 faingo 70 tapitrisa DTS na 30 sy 500 sy 2 miliara ariary izany fatiantoka izany. Fa lafiny kulturaly kosa indray misa 10 hatramin'izao fotoana izao ireo pakasary matianina mivondrana ao anatin'ny UPPM na ny fikambanan'ny pakasary matianina eto Madagasikara. Fiarovana ny zon'ny pakasary amin'ny asany no antom-pijeron'ny ity fikambanana ity. Ireo pakasary matianina izay misy amin'ireo pakasary amin'ny fetim-pianakaviany, pakasary eny an-dalambe, pakasary ho an'ny asa fanaovan-gazety. Misy ny taratasy manokana ara-panjakana manam-pirofo ny matianina azy ireo. Fanambarana avy amin'ny fomba ofisialy ny fijeroan'ny UPPM no natao tetsy amin'ny tranom-bokim-pirenena androany. Tanjona ny ampifondrina ireo pakasary matianina rehetra manerana ny Madagasikara. Misokatra ho an'ny pakasary rehetra noho izany ny UPPM ametraka fenitra iraisany ity fondrina ity indrindra ho an'ny vidin'ny sary. Fantoka amin'ny fanomezan-danja ny pakasary matianina ny asa iandreketany. Fanadidina mahakasika izay. Voalohany indrindra aloha hita hoe sensibiliser zany hoe mampafantatra ny olona na tsy mpanjifa arany zany hoe inona le asana pakasary. Zay aloha zany zavatra hoe anisan'ny tena ho tsindrinay zany amin'io. Dia
ao anatin'izay koa le hoe promouvoir sy valoriser an'le asan'le mpakasary satria mpakasary matetika zany ohatrany hoe ahilikilika zao dia efa mitambatra zany le mpakasary reo dia tokony mba hoe fantatra hoe ay zao zany mpakasary zany zay zany dikan'le hoe promouvoir dia favoriser les échanges entre les membres manamboatra karazana réseau zany ka le UPPM lasa réseau azy dia le olona mpakasary ao anatin'io tsy voatery hoe mpakasary fotsiny izy fa mety hoe ndraindray misy olona sasany hoe comptable ohatra dia lasa misy réseau anankiray ngezabe zany ana fahaizana sy asa be da be tambatra ao anatin'le UPPM zay zany fandehan'le izy fa mbola makasika izay fakana sary izay hatrany manodidina ny zato mahery ireo mpakasary manomboka etsy Analakely ka hatretsy Soarano asa fivelomana ho azy ireo ny fakana sary tapaka na sary lava misy dikany anefa fa niantsonina hoe mpakasary matianina ka mila rafitra mijoro eo anatrehan'ny fanjakana fa nadidiny iarahana amin'ny Narina Rendreno manana anjatony mahery ireo mpakasary ny Analakely sy ny manodidina samy manana ny fitaovana ampiasainy samy isan'ny vidiny saingy fitaovana tsotsotra ihany raha pitaina amin'ireo ika farany amin'ny fitaovam-pakana sary ankehitriny misy kajony maro ireo mpakasary izay mivelona amin'ny fakana sary ny tombo raha teo nisan'izy ireo tato anatin'ny taona vitsivitsy etsy ankilan'izay fonatreo ny fiofanana misy ho an'ireo mpakasary eny an-dalambe folo taona mahery avokoa ny akamaroan'izy ireo no tito Analakely sy ny manodidina mivoatra araky ny toetrandro ihany koa ny fitaovana ampiasain'izy ireo mianatra ny fianarana misy mianatra kay sitilo misy fianarana ny sary io manko misy hoe hotesy ouverture réglage dia zay zany ny anarana taloha fa zao fa mandeha azy daholo sy mahay makasary dia fa lasa makasary amin'izao hoe za tsy mitovy mpakasary rehetra fa ny za makasary photo de souvenir no alaiko dia photo artistique ohatr'izay zany no alaiko za tsy mitovy an'le mpakasary tsara eria dia misy makasary misy rehetrarehetra sary tapaka manto tsy dia tena tsy dia mila hoe anarahita be fa tsotsotra kely fotsiny ara dia fa mety mandefa eny ny sary aloha mahafapo an'le mpanjify le qualité zany ny tsena mbola tsena vita fety moa zany appareil argentique taloha zany pellicule dia zao moa efa araky ny teknôlôjia vaovao izay manara-penitra efa miova appareil numérique dia numérique kely zany no ampiasaiko amin'izao satria sary tapaka ny amin'ny matetika no alakely rehefa misy ny événement zany événement ohatra hoe mariage na batisa na ohatr'izany any am-piangonana dia appareil ngeza no ampiasaiko samy laza azo matiana avokoa ny mpakasary ity Analakely saingy samy manana ny famaritany hoe matiana ihany koa mitaky fianarana ny fakana sary mivelona amin'ny fakana sary sy manana rafitra mazava tsara eo anatrehan'ny fanjakana anefa ny atao hoe mpakasary matianina raha ny fanazavan'ny mpikambana iray androany fistatiko ny voalohany zany hoe anatin'ny soratra mazava tsara ny fanjakana hoe io ny asany dia le fangalana sary no asa iveloman'le mpakasary zany hoe io ny asa mamelona azy zany izay ny tena fototra ny hoe mpakasary matianina aminay avy eo rehefa mpakasary matianina ianao dia tsara kokoa hoe misy traikefa anananao sy hoe miezaka mameny sosiny kanto fa tena fototra zany dia hoe mpakasary misy rafitra mijoro anatrehan'ny fanjakana mpakasary matianina tanora liana manana fitaovana sy vonona iroso eo amin'ny sehatry ny matianina eo amin'ny sary fanio fanampiana ho an'ny namana no entiny hanampiana ny fahaizany sy ny traikefany eo amin'ny fakana sary ataoko hoe matianina amiko araka hoe professionnel amiko ohatrany hoe voalohany indrindra ny qualité aloha fa mila qualité avolenta dia miala amin'ny qualité hoe maha-professionnel amiko azo hoe fa misy vola mihitsy moa zany filazan'izay zay le izy manao dia manarina dia expérience zany ny hafa tsy mbola tsy nandalo vola amin'ny resaka sary aloha hatreto araka izany isany ambaratonga ny karazan'ny mpakasary eto an-drenivohitra taty aoriana vao nipoitra ireo toeram-pianarana ambony mianatra momba ny fakana ny sary saingy ny akamaroan'ireo eto amintsika kosa dia traikefa noho ny fianarana noratovany teo ampanaovan'ny asany no ananany akamaroan'izy ireo tranga-piaramonina kosa indray no hanoizantsika izao fampalalam-baovao izao fangalarana kisoa hafakely omeny jiolapozina mahery vaika ireo kisoa ary ao ambala ihany dia efa vita ny fikarakarana ny hena tsy nisy na eno ny manodidina fa efa matiny jiolahatra amin'ny alika mpiambina tanàna tany mahitsy tady commune Ambohijanaka tsy lavitra ny Iavolono ny sehony izany alina fa nadidiny iarahana amin'ny Zora Kotonirina
tsy misalasala ireo jiolahy manome pozina mafaty ireo alika dimy miambina ity tanàna ity rehefa tsy mivoavoa intsony ireto farany dia manomboka famakina trano kisoa amin'izay ireo mpangalatra. Tety mahitsy tady fokontany Lohanosy ety amin'ny commune Ambohijanaka no nisehon'izany ny maraina teo tamin'ny Ray ora alina anoany. Tsy nisy nigika ny kisoa maromaro tao an-tanàna, vita fandrasana vao nentina ny ala tao ambala ny kisoa. Efa nitratra mihitsy zany le orana vao nanao an'le opération satria le briky nadiny mahina be daholo ny tanay tamin'ny maraina. Dia rehefa nisokiriny avy eto zany le izy nandefasan'ny poizina. Dia rehefa nandefa poizina izy zany dia toratorana angamba le kisoa. Dia nitady lalana amoahana azy amin'izay satria misy sécurité efa misy tôle be amin'ity rindrina ity. Dia vao niady izy dia mitohana an'le tôle dia mety haneno. Dia nitsikilivony avy eo hoe ery misy avoavo ahafahany manao andeha lavaka dia nifindrany izy nanao andeha lavaka tao amin'ny zorony avy eo sady tsy tazana mihitsy amin'le paiso be manakona varavarakelinay. Araka ny fanazavan'ny tompo tanàna dia efa ho tapa-bolana izao no misy miodiody manodidina teto fa saingy hitarin'ireo alika hatrany izany ka vaky mandositra ireo olon-dratsy. Tsy napoziny izy ireo anefa iny alina iny fa feno alika mialaina no nanaitra azy tamin'ny sasakalina ary trano kisoa foana sisa no hitan'izy ireo. Navoaka le ngeda be zany tsy zakany dia nitsondromony ny antsy tao anaty tranony tao. Dia navoakany dia tamin'iny tambary iny no sasany le tsy nahintsy ny rehetrarehetra. Na teto nisy planche anankiroa nasorony tato amin'ity itsy itsy. Nisy planche anankiroa tao dia avy eo izy nanao anazy. Avy eto amin'ity fefy ity izy ireo no nitsoaka ary nanavatsava tamin'ny tambary ity ireo olon-dratsy. Mahery dia mahery tokoa ny pozina nampiasain'ireo jiolahy. Ity alika ity no ansisa velona noho io alika io voahidy tao an-trano. Na ny lalitra sy ny voalava aza maty tety amin'ny mandininy tamin'ity valakisoa ity raha ny fitantaran'ireo piopy. Hatreto dia efa ampelatana amin'ny tandron'ny filaminana ny raharaha. Fa ny mampametra-panontaniana maro dia ny hoe inona no anjohan'izay ihinana ireo hena halatra ireo no izy azo antoka fa voapozina raha ny fitantaran'ireo miompy ihany. Misy tamin'ireo alika manodidina no nihinana ny tsinain'ireo kisoa no nahafaty azy. Fa mbola hijanona eo amin'izay trangam-piarahamonina izay hatrany. Taorian'ny savorivory tany Majanga nanomboka ny 20 volana janoary teo. Nijanona tanteraka ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny Universitéan'ny Majanga mandra-piverenana ny filohan'ny université eo amin'ny asany. Voalaza tao anatin'ny fitanana antsoratra navoaka ny tompona andraikitry ny université rehetra moa ny tsy fanekena ny fanesorana ny filohan'ny université. Mitatitra ny vaovao ny mpanao gazety ny toerana amin'ny alalan'ny Anjo Taroby. Misy araka izany ny fitanana antsoratra izay nomen'ireo tompona andraikitra rehetra sy ny tiatra l'université an'ireo mpanao gazety manerana ny Mahajanga ka hivaky toy izao ity fitanana antsoratra ity. Miovana tanteraka amin'ny tsy fanekena ny fampiatoana amin'ny asany ny filohan'ny universitén'ny Mahajanga professeur Raveta Zavera Antoine satria dia tsy mitombona ny fedrazan'ny ministra ny fampianarana ambony sy fiferoana ara-siansa fa ny fampiatoana an'ity farany amin'ny asany no ampiverina amin'ny laony Dr. eo anivon'ny universitén'ny Mahajanga. Voaresaka ny ihany koa antaratin'ity atotra taratasy ity fa raha vita ny fanapahan-kevitra sy fanambarana nataon'ny ministra Telilay izay solitena ny fanjakana tamin'ny famahana olana teo anivon'ny université dia tonga dia nanomboka indray fanakorontanana ataon'ireo mpianatra sy ny fandrahoana an'ireo mpiasa ny université izay mikasa hiasa ao anatin'ny campus amin'izao fotoana izao. Fantatra ihany koa tato anatin'ity fampitam-baovao ity fa nomen'ireo ministra Telilay izay tonga taty Mahajanga lanja lehibe ireo mpianatra vita nisy tarika korontana ary nomavain'izy ireo ihany koa ireo mpianatra anarivony maro te hianatra. Profiny izany ny baiko fampiatsarana ny fampianarana mandritra ny 2 volana. Tsy manisy fotony ary tsy mitsindana ny ray aman-dreny izay mandany fananana mandefa ny zanany mianatra aty ny ministra Oyatrany izy ireo. Fantana ihany koa fa tsy mitombona mihitsy ny filazan'ny ministra fa ny fanesorana any professeur Rabesa no ampiverina ny fandriam-pahalemana ato anatin'ny université maika mampitombo avroeny ny fikorotanana ao anatin'ny université izany amin'izao fotoana izao Oyatrany izy ireo. Mijanona tanteraka izany ny fampandehanan-draharaha rehetra eo anivon'ny universitén'ny Mahajanga manomboka ny daty 12 volana janoary 2024 teo ka mandrapahatonga ny fiverenana io filohan'ny manokana ny universitén'ny Mahajanga io eo amin'ny toerany. Nolazany ireto ihany moa fa raha fehezina dia i professeur Raveta Zavera Antoine ihany no filohan'izy ireo ary fekena ny fampiatoana azy amin'ny asany. Vaovao makasika ny valan-javaboary kosa indray. Na dia sahiran-kirana azy tao anatin'ny 5 taona voalohany natongavany teto Madagasikara, efa zatra ny toetany eto amintsika ireo rameva ao Tsimbazaza.
roa no teraka tao anatin'ny roa taona farany. Isan'ny masarika ny mpitsidika ny Tsimbazaza ireo fanomezana nomen'ny fanjakana Libianina ho an'ny fanjakana malagasy ireo. Ny zava-misy ihany koa anefa niova ny toe-batan'ireo rameva ireo. Lasa miongo-boly rehefa mangatsika ny andro fanadihadiana iarahana amin'ny Gaëtan Andriatsilavo. Manodidina ny 700 isan'andro ny olona tonga mitsidika ny parka Tsimbazaza ankehitriny. 20 isan'andro eo ny teratany vahiny. Midika izany fa mbola manana ny toerana ity parka ity amin'ny fizahantany eto an-drenivohitra. Tato anatin'ny 5 taona farany raha vao miresaka hoe Tsimbazaza dia ny afaran'ireo rameva izay nompian'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana manana teny Avoloha ary nafindra teto Tsimbazaza tamin'ny taona 14 ny saina. Maro amin'ireo mpitsidika ny vao voalohany nahita azy ireto mivantana. Maro ihany koa nefa nahita azy noho izy mitsidika matetika ny toerana. Tena mahafapo ny mpizahatany ohatran'ny vahiny moa zany avy any amin'ny sisiny any dia tena tolagaga mahita an'ireto biby tsara dia fahita any amin'ny faritra nefa hita eto. Rameva ireny zao biby mbola taoko angamba eto Madagasikara fitsina ny toerana na mety tsy misy mihitsy raha tsy ato amin'ity parka ity misy ny rameva zany. Le zava-mananainantsika mbola betsaka ny tsara, betsaka ny tsy manana. Fa eo amin'ilay fikarakarana angamba mila pina tomatomatotra kokoa, mila financement tsara zany mba higaritentsika an'le arentsika. Tsara ny rameva dia sady ngeza izy, tena avo be mihitsy izy raha mihoatra ny soavaly. Sady izy tsy manenjika olona, mahafinaritra. Isan'ny biby andaniam-bola be eto Tsimbazaza izy ireo ankehitriny. Na dia tsy dia manano sarotra loatra aza ny fikarakarana ny sakafo sy ny fitsaboana azy. Somary mitombo kely mitonga hatrany amin'ny rogony zany ny lanitsika amin'ny io amin'ny provandy anankiray eo amin'ny 350,000 70,000 ariary zany ny gondray. Zay zany ny azoko tenenina dia ny ville zany mahalany ville raiky tapo isaky ny rameva ray. Tsy ampy azy raha zay zany fa no ny tery le toerany izy tsy afaka mandehandeha satria biby tokony mandehandeha dia tsy maintsy ferana koa ny sakafony satria tsy azo omena sakafo be dia be izy rehefa tsy ampy ny fandehandanana ataony zany hoe ny activité. Dia ny milolo malany eo amin'ny ray sarety sy tapany isan-kerinandro eo. Rehefa jerena akaiky ihany koa dia niova endrika ireto rameva ireto noho ny toetrandro. Rameva iray no maty tamin'ny taona 2014, roa hafa kosa niteraka, ny zanany iray no velona ary ny iray hafa maty. Noho izany nijanona ho 5 ihany ny isan'ireto rameva ireto ary salama tsara izy ireo. Io rameva io zany manana toe-piainana somary hafahafa kely zay dia mety izay no mahatonga an'ilay olona sao dia hoe salama izy na tsy salama. Izy io mihitsam-bolo rehefa rinina nefa ny raha ny tena marina tokony hoe iny volony iny ilaitsika rehefa rinina fa izay zany ny efa fomba fiainan'ny rameva mihitsy io mihitsam-bolo izy rehefa rinina mihitsy iny volo be dia be iny dia avy eo manirindray iny rehefa avy eo. Tsy ny rameva ihany fa misy biby hafa avy any ivelany no efa nampidirina teto Tsimbazaza. Ahitana zava-maniry 400 sy 1,000 karazana eto ary biby 400 sokajy. Efa nanaraka fiofanana avokoa ireo mpiasa rehetra mikarakara ireto rameva ireto. 500 ariary ny fidirana ho an'ny teratany malagasy, 1,000 ariary kosa ho an'ireo teratany vahiny raha hitsidika ny parka Tsimbazaza. Araka ny fanadihadiana natao saingy tsy nahazoana fanazavana teto Tsimbazaza, misy ny olana ao amin'ny fitantanana nyity valan-javaboary ity noho ny resa-bola. Raha atao ny kady tsotsotra isan'andro mampiditra vola manodidina ny 9 hetsy ity valan-javaboary ity. Vaovao makasika ny fizahantany kosa indray. 5,7 alina sy 3 hetsy ny mpizahantany tonga eto Madagasikara tamin'ny taona 2020. Ny natao anatin'ny krizy nisan'ireo mpizahantany ireo ary nirongatra ny tsy fandriam-pahalemana. Hitondra fanovana eo amin'ny sehatra ny fizahantany ny tanjon'ny filoha vaovao Rakotovazaha Rico voafidy andrano toetsy amin'ny INTH Ampifilo. Mijanona ao filohan'ny Fédération Nationale des Guides na ny FNG i Rakotovazaha Rico mandritra ny roa taona ho avy raha nandray vonjomaika ny toerana filohan'ny FNG tao anatin'ny taona iray. Fanadihadiana. Zao nanomboka tamin'ny taona 2020 tany amin'ny 5,7 alina sy 3 hetsy tany ny mpizahantany teto Madagasikara. Latsaka be noho izany nefa zany tonga amin'izao noho ny toe-java-misy eto amin'ny firenena. Eo koa ireo tsy fandriam-pahalemana izay tranga tsy mbola nisy hatramin'izay zany mpizahatany misy manafika any anatina parka izany. Izany indrindra dia
tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra entitra angamy zany satria ny sehatra ny fizahantany dia anisan'ny sehatra mampidi-bola be indrindra eto amintsika nefa latsaka ambany dia ambany izy amin'izao fotoan'izao. Ny fomba fanoratry Jean Joseph Rabiarvelo ny teny malagasy amin'ny teny frantsay no tena antony voalohany mahatonga ny sanganasany misy mamadika amin'ny teny maro. Tanjon'ny atrikasa tamin'ny volana Desambra tany Afrika Atsimo ny famoahana ny ampahan'ny tononkalo amin'ny tenin-drazana eto amin'ny faritry ranomasimbe indiana azafady sy ny ampahany amin'ny Afrika. Fanadihiny iarahana amin'ny mpanao gazety Narindra Rendrianomanana. Ma tombe est toujours ma tombe, mais mon cœur en est une autre. C'est ma tombe en dehors de la terre, c'est ma seconde tombe. Fasana faharoa ny Jean-Joseph Rabiarvelo. Samy mahafantatra n'ilay mpanoratra izay manana lazany eo amin'ny littérature. Porofon'izany ny fandikana amin'ny teny créole, anglisy, afrikaans, ny ampahan'ny tononkalo avy amin'ny œuvre complète, tome 2, nivoaka tamin'ny taona 2024. Mpanjika teny vahiny sy malagasy miisa 13 no misahana n'izay asa izay. Mpampianatra pikarika malagasy 4 no anisan'ireo andika ny asa soratra Rabiarvelo. Tanjona moa dia mba hanana ny faritry ny Océan Indien sy ny atsimon'ny Afrika. Olona maromaro manana fahaiza-manao amin'izany hoe fandika-teny asa soratra zany. Ny masotsivana moa zany dia ny traikefa aloha voalohany indrindra dia traikefa amin'ny fandika-teny ireo asa soratra ary ny faharoan'izay dia ny fahafantarana ny sanganasa ny Gigi Rabiarvelo. Mazava ny safidy ny mpanoratra malagasy Jean-Joseph Rabiarvelo eo amin'ny fandikana ny sanganasany izay. Miavaka amin'ny fanoratan'ny teny frantsay, ny fikadonan'ny teny gasy, ny sary eo amin'ny poézie malagasy ity mpanoratra malagasy ity. Ny voalohany amin'ny mahafakely ny fanoratra Rabiarvelo amin'ny teny frantsay. Mora ohatra dika tsotsotra ilay izy io nataon'ny pikarika hoe Rabiarvelo a écrit malgache en français. Misy 340 ireo zaliana tamin'ny fandikana teny any asa soratry Jean-Joseph Rabiarvelo, fa mpampianatra pikarika 340 vahiny sy malagasy ihany no isafidy ny tononkalo misy 20 any Jean-Joseph Rabiarvelo. Nisy ny atrikasa nataon'izy ireo tamin'ny volana Desambra lasa teo, mazava ny tanjona ho an'ny mpampiovana. Tanjon'le atelier anankiray, tanjona anankiray hoe andeha hamoaka karazaka takelaka notsongaina zany hoe poème-ny Rabiarvelo amin'ny teny frantsay voadika amin'ny teny anakenina avy eto amin'ity faritry ny ranomasimbe indiana sy Afrika Atsimo ity. Zay. Dia io le takelaka notsongaina io no antenaina ivoaka atsoaty zany. Fa io le nomanina ry zareo tany toerana nandritra n'le atrikasa. Traikefa ho an'ireo mpanjika teny raha fafinaretana ho an'ireo mpankafy Gigi Rabiarvelo rehefa ivoaka indray ny vokatra vaovao entin'ireo mpanjika teny vahiny sy malagasy ireo. Lafin'ny fanatanjahantena no anohizantsika izao fampalalam-baovao izao. Voninahitra lehibe ho an'ny Madagasikara ny ampiatrano ny fiadiana ho tombon-daka eran-tany eo amin'ny Ayady Kung Fu Wushu amin'ny andihany fa 13 izay ho kasaina atao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mamasina. Efa ao anatin'ny fanazarantena ireo andrafitra ny ekipam-pirenena ankehitriny. Fanadidiny iarahana amin'ny Marjon. Eto Madagasikara no ampiatranonina ny andihan'ny 13 ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany ny Ayady Kung Fu Wushu izay eo amban'ny fiahin'ny filohan'ny federation ity Ayady Kung Fu Wushu ity dia Ramaherson José izany izay teratany sono mizaka ny zom-pirenena malagasy raha ny fanazavany mahakasika izay fiadiana ny amboara eran-tany amin'ny Ayady izay. Andraisantsika anjara avokoa eo amin'ny Ayady rehetra indrindra moa fa andrasan'ny rehetra ny satarika eo ny sanda ny tao ary ny nantsoanina izay tena mampiavaka ny malagasy ny fifehezana azy ity ary ny tamin'ny farany teo tamin'ny grand festival des arts martiaux izay natao tetsy lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena dia hita fa akinga sy mailaka ny mpiatroka Kung Fu ao anatin'ny fivondronam-be ny Wushu eto Madagasikara. Andrazana araka izany ny tetiandro tena matotra anatanterahana azy ity. Ireo mpiatroka kosa etsy andaniny izay dia ao anatin'ny fanazarantena tanteraka ka ho fantatra tsy ho ela ireo izay andrafitra ny ekipam-pirenena amin'ity Ayady Kung Fu Wushu izay eo ambanin'ny fiahiany Sainsay Ramaherson José.
miantamim-bavy moa ireo mpikatroka malagasy no hiditra ao anatin'izay ekipa-pirenena izay toy ny hitantsika tamin'ny andehan'ny fahadimy izay noraisitsika tetsy alapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena tamin'ny taona lasa iny. Vaovao iraisam-pirenena no entina maranana izao fampalalam-baovao izao. Olo malaza eran-tany Justin Bieber, Rihanna, Taylor Swift, One Direction ary Psy mpanakanto anisan'ireo nahazo ny Guinness de Record 2014 miavaka amin'ny zava-bitany sy ny tantarany ireto vedety vahiny ireto manoloana ny fanenjehan'ireo paparazzi mpanao gazety vahiny azy. Fanadedina. Justin Bieber, Rihanna, Taylor Swift, One Direction, Breaking Bad, Psy nahazo ny diplôma Guinness voarakitra ao anatin'ny boky ny mpanakanto mavita zava-miavaka ireto tanora ireto tato anatin'ny 5 taona. Ho an'ny Justin Bieber ohatra navita namoaka kapila mangirana 10 ary nandrombaka ny amboarany fankafizan'ny mpakafy izay mahatratra 3 miliara. Sanganasany 10 no tena be mpanaraka ao amin'ny tambazotra mpifandraisana toy ilay hira All the Matters sy Boyfriend. Izy izao no mpanakanto tanora indrindra ary tsy mety le filaza hatramin'izao. Ho an'ny Taylor Swift nandafo aingana indrindra ny kapila mangirana roa tapitrisa tao anatin'ny 2 herinandro tao Etazonia. Mbola izy ihany no nahazo ny larina voalohany eo amin'ireo vehivavy mpira mandeha irery. One Direction tanora 10 avy ao Royaume-Uni ary anisan'ny tena nahasarika ireo tanora Amerikana ny sanganasany. Rihanna mahery ny 7 tapitrisa no mankafy azy ao amin'ny tambazotra mpifandraisana. Tsy mampanino ireo tanora ny mahita ny fomba fiakanjony sy ny tantara-pitiavany niaraka tamin'ny Chris Brown. Vao maika azy izany nandrisika azy ireo anohana ny Rihanna hatrany. Fantatra tamin'ilay hira Gangnam Style Psy teratany koreana tatsimo nahazo j'aime mahery ny 7.5 tapitrisa tao amin'ny Facebook. Niaraka tamin'ilay hira Gentleman izay betsaka mpijery tao anatin'ny 420 ora ny voan'ny rakitsary. Mbola isan'ny mpanakanto voarakitra ao amin'ny boky Guinness ilay mpilalao horonan-tsary Betty White izay ela niasana teo amin'ny sehatra ny sarimihetsika. Ny tsikaritra kosa dia ny hoe tsy misy teratany afrikana loatra ireo mpanakanto sangany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tafiditra ao anatin'ny Guinness de Record ireo. I Afrika izay fantatra fa isan'ny firenena manan-karena zavakanto na antsoratra na ambava na ankira. Dia iny vaovao avy any ivelany iny kosa no entiko maranana izao fampalalam-baovao izao ankasitrany ianao tompo kilasy tompoky vavy nanaraka izany hatramin'ny farany aza tonona ny fotoanantsika raha pitso amin'ny ray ora veloma tompoka.